Akory aby tsika rehetra amin'izao harivarivan'ny andro anatin'izay izao akory tsika tsika zany zao tsy vao androany tsika nanana olona avy any Allemagne any mihaino antsika, tsy vao androany tsika manana olona avy any Aostralia any mihaino antsika fa ny ahy zany zavatra tsapako de zao, le fisaorana avy aminareo reny, le fahenoana fotsiny hoe any amin'izany Allemagne ex RDA zany misy olona mihaino antsika, Leipzig moa zany ny fanaonana azy sa ahoana, any Australie, any Sydney na Sydney misy mihaino antsika ary tena indraindray rehefa le amin'ny alina be de tena hoe satria ny décalage horaire zany tena horreur tokoa ka de velom-pisaorana anareo ahako mihaino ny fandaharantsika ary mampagaga de zao le olona lavitra ohatran'ireny tena mahavita manao sacrifice amin'ny fifanampiana sy ny zavatra atao rehetra. Zao zao raha ohatra zao nareo zao lazaiko de hoe itony indray firehan'ny avocat fa de nihetsika indray ny havantsika amin'ny fitoriana sy ny karazany de atao ahoana zay fa tena tsy mitrahatra, tena hoe raha tena atao mihitsy angamba tenenina hoe harcèlement judiciaire le zavatra mitranga sy le zavatra atao amitsika. Tsika tsy mifezaka am'zany tsika fa na aiza na aiza zany omeko anareo ny détail amin'ny fotoana mampety azy satria ho ataoko fandaharana manokana mihitsy izy io ary fomba ifampiresahana koa hoe ory vahoaka tsy vita raha tsy fandromonana zavatra atao ary indrindraindrindra fa fandaharana fampitana hevitra ohatran'itony dia maro ny olona tia azy ary tsy afenina fa maro koa no mijery miafina, mijery sous-marin zany ohatran'ny hoe manao sous-marin mijery ny salamo tony fandaharana tony ka tsy omena tsiny satria samy manana ny contraintiny, samy manana ny atahorany ny olona rehetra fa ato ambadika moa nareo le mijery miafina ireny mba tokony mahasasa anareo amin'ny zavatra hafa satria araka teneniko zany hoe tsy vita ny asa raha tsy fandrombonana amin'ny fanaovana azy. Bon, hiresakitsika momba ny hoe politika malagasy zany hoe divorcé sa tsy divorcé. Manontany ahy nareo hoe le resaka Patrick Rakotomangondry izy teo sa iza, manontany ahy nareo hoe ahoana ny kabarin'ny président, za aloha tsy aveniko fa comme j'ai dit dans mon article, dans mon billet que j'ai publié il y a à peu près 2 heures de temps, oui, personnage métisant, c'est-à-dire c'est un personnage qui donne envie de vomir. J'ai même traité d'agreste, c'est-à-dire paysan zany. De zao no teneniko anareo, tsy nijery ahy zany fa rehefa tellement miresaka an'le izy ny olona rehetra, manao synthèse, ao manatsara, ao henoko daholo zany hoe ato ny ekipa manatsara, ato mbola mahita rirany amin'le zavatra mitranga sy ny karazany dia hoy zahako hoe hiresaka momba an'io satria misy ary tena misy ny madirana ny zavatra tokony tenenina amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Dao ary sa tsisy. Omaly aho de niteny hoe nanome simulation anankiroa alohan'ny ampidirako an'izay de zao, averiko any amintsika mpanaraka an'ity fandaharana ity fa fleurirako tsy malalina dia pro personne,
tsy manohana n'izaniza fa za kosa contre amin'ny olona manjakazaka ny harem-pirenena sy manapotika firenena na amin'ny fomba ahoana izy na amin'ny fomba ahoana, contre ihany koa ny olona mampisara-bazana ny firenena na amin'ny fomba ahoana izy na amin'ny fomba ahoana. Zay zany za mandra-pahatonga amin'ny hoe possible le olona mety miova, possible le olona mety miala amin'ny maharatsy azy, misy daholo zany ny zavatra mitranga satria na izaho zao ary tena tompony dia na tompony mihitsy ary zay natonga ny anarako hoe beloha, satria rehefa ao anatin'le loha koa dia tsy hamelako ny ditra raha tsy vita ary eny tena tompony ho an'ny olona malala zany nangalatra ihany ny tsy nataoko sy mifoka rongony sy ny hoe nisotro toka manao défi amin'ny toka fa ny zavatra hafa ankoatran'izay dia efa nataoko avokoa. Bon, zay dia izy zay ka tsika zany manao analyse eto tena tsy misorona fa raisina daholo ny lafiny rehetrarehetra dia nanao simulation anankiroa tsika moaly hoe possible misy ny tsy fifankazahoana ary fitetehana toerana zay ataony korotam-by ao anatin'izao drafitra zao. Possible ihany koa nefa mety avy any amin'ny filoha mihitsy ny baiko hoe tairo fa manahirana lasa eta mavesatra ho ana nga Pablo Escobar korotany amin'izay. Araky ny teniko moa araka ny fanazavako dia tena ao anatin'ny fomba fampanaoana filoham-pirenena mihitsy zany hoe mampiditra ny olony zay baikony ao anaty kanalina ka iny olona iny lasa ratsy amin'le olona anankiray dia izy ato ambadika ohatrany hoe tsaratsara fotsiny izy manambomboatra mipasipasoka fotsiny. Za zany karazana hoe c'est une manière de gouverner entre autres. Misy namako zay tena tsy tiziko be zay tena tsy tia an'izany mihitsy zay mode de gouvernance zay mode de management zay fa hoy za mantsy anazy niteny anazy tamin'izay Razoky rehefa filoham-pirenena anao dia enao mihitsy ary mety anao an'izay za tsy anao an'izany mihitsy izy le raha namako zay le zokolahako zay. Au moins telo ny filoham-pirenena hitako, roa farafahakeliny amin'ny fomba fitondran'ny olona dia hitako hoe tena ary telo amin'ity Andry Rajoelina ity dia hitako hoe zay le izy zany. Ampidiriny kanalina ianao voaka Brown ianao zany hoe vita ok ty nanaiky président fa soniaviny ity. Tonga any amin'le olona ianao anao an'le sonian'le izy tsy mety manao soni le olona. Aveo anao miteny hoe ki président mihitsy ny tenena andefahako aty aminao aty tao masoko mihitsy izy netra tsy manao soni an'io na le olona tsy mandray telefôna na dia miala-pa na le olona milaza hoe tsy afaka mandray anao any zao. Matoa ianao andeha hitondra zavatra entinao soni zany dikan'izany le olona andehananao ambony ianao dia misanilo le zavatra dia le filoham-pirenena antsoinao hoe tsy mety manao soni le olona ria efa niteneniko izy fa anareo miraharaha any zany na anareo menadahany ohatran'izay le zavatra miseho zany ka ny ao zany mahatonga an'le mandinika le mpandinika zany hoe ahoana ary inona ary zany zavatra mitranga zany dia zao eo le mavoaka kely azoko avoaka satria tsy za rery ny mahalala an'ity zany azoko avoaka tena nandinika aho hoe hamoaka azy fa androany izy avokako satria hatramin'izay zany nanomboka tany amin'ny taona 2021 jusqu'à hatramin'ny hoe mois de février non mois de décembre 2024 satria tany hoany dia efa fantatra hoe ho avy Andriamatoa Emmanuel Macron
suivant telle condition maromaro zany dia andrazely loka eo fa manomboka amy s'enfance fatany tsara fa tsy lany izy raha roa ohatra nandeha arak'izay laoniny sy ny tokony ho izy le fifidianana teo fatany tsara fa tsy nahazo majoritaire izy tamin'ny législative fa niala bato mibetsaka sy mivola ny asa aloha zako zany fatany tsara fa tamin'ny communal teo tsy lany izy ary resy izy teo Antananarivo raha ohatra hoe tena nengy amin'ny combat parametrena fomba angalana décision toa zany ary tsapany zao milliard ny vola laniko dikan'izany efa hafahafa ty situation ty zay zavatra zay maniry azy andehana amy décision anankiray efa nanomboka tany amy 2019 zany hoe premier mandat zany efa mipetraka avy amin'ny communauté internationale surtout de la part des pays occidentaux mba tsy hanonako firenena anankiray surtout de la part des pays occidentaux zao le tena mialatsiny satria zay mihitsy izy exactement ary tokony ho fantatry ny vahoaka zany satria le agissement Andriamatoa Andry Rajoelina mandeha am'le izy makany azonareo zao le izy tena olona tena tsy vitanao ve misaraka am'ty Mamiraavatomanga ty tena tsy mety aminay zany hoe tena nametraka ny souci ny communauté ny pays occidentaux hoe mialahanao lavitra amin'ny Andriamatoa Ravatomanga de tena miaraka aminao zay manapotika ny fitondranao ny fiarahanao amin'ny Andriamatoa Mamiraavatomanga fa mialahy ianao nanomboka tany amy premier mandat zany pour ne pas dire hoe depuis même ny condition hoe tsy mahazo miverina eo anao raha mbola eo le ry teo nivoahan'le hoe ok raha tsy maintsy hisaraka le rony ny grand projet rehetra tsisy mandeha fa bloqué ary tsisy resaka azo atao ny grand projet raha tsy mandalo ao Beirut aloha hatramin'ny nomination ana ministre zany tena ny zavatra mitranga mieritreritsika malagasy mieritreritra ny mpitondra hoe tsy fantatry ny communauté internationale zany fantatry ny communauté na ny ensemble des pays occidentaux le izy fantany tsara hoe ity rangahy ty incontournable pièce maîtresse ao anatina décision anankiray de nefa ny zavatra rehetra tsisy mengy da tsy malalo tsy fantatro fa nametraka tamin'le resaka ivohibeo hoe tonga de ny EDF mihitsy ny latsaka vanina tokony ho fantatritsika fa izao amina resaka groupe na société matanjaka de tsy misy ny comptabilité souple fa rigide zany hoe ny manao rétrocommission zany de sarotra amin'ny EDF mihitsy ny anao zany hoe isy rétrocommission ho an'Andriamatoa zao na Andriamatoa zao ho an'ny Fleury
na ho andrapoto malala sarotry zay ary tsy possible. Le izy koa nefany le exigence maro reo société étrangère surtout française mitaraina mitondra ny affaire au niveau ny groupe amy medef aloha de mitaritra any amin'ny superstructure hoe zay ny tratrany rakety sarotra amina société porté miakatra côté en bourse no mipayé commission zany na rétro commission ato nefany de tsotra be zavatra miseho hoe tsy mety nareo raha tsy mandeha zao zavatra ao pe eo aloha ty fa avolombelona an'io tena koa tamy resaka ambaty vy 30 millions de dollars ny enjeu tam'izay tsy nanaiky ny ambaty vy fa tena hoe anamboarana direct ho an'ny vahoaka tokoa fanamboarana ny tsena fanamboarana ty zavatra rehetra ty zay saika atao tamy Maurice ny vola versena amy Maurice teorony aloha ny gaga hoe fa ahoany ty revi ty tsy nanaiky ambaty vy kapotiny affaire tam'izay eo zany mandeha le resaka hoe tena ny safidy zany andro rajelona hoe any alohanao dada fa za ato efa menacé koa ary reto fa za menasofiny reto efa mikozy reto compatriote reto efa mikozy hoe na zay na lery ary tadio za ihany namoaka teto raha tadidinareo hoe zany andro rajelo zany tsy ho voaray voalohany any frantsa na volany président raha noho izao noho izao noho izao noho izao fa raha matoky Christine razana masoa no voaray voalohany anao tena nivoahan'le mot hoe rupture totale raha ohatra zany ianao akinina aminao ny fitondrana ny fanjakana malagasy tena nanomboka hoe jereo iza mety iza ny azo atokisana tsy anao ritsoritso tanareo fa mitsinjo an'le malagasy koa me le frantsay fa nareo zany ampidiry ny drala any anatin'ny sainareo hoe fa valontsika reo dimy koa roboka ny sasany iza ny olona azo atokisana fa tena andeha amy fampandrosoana tokoa amy famarinana anaraka an'izany atao hoe transparence anaraka an'izany hoe gouvernance sans corruption iza ny humain kokoa ary iza ny afaka amy répondre an'le critère hoe rupture totale entre les deux belligérants qui occupent la place politique actuellement tena nivoahan'ny teneko hoe ianina voaray voalohany de ianina koa teo ny teneko zao ny teneko atsika teo nivoahan'le mot hoe rupture totale zany hoe sady tsisy relation amin'ny andro rajolona no tsisy relation mamy Ravatomanga ary tsisy relation ihany koa amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy zakany rajolona le ny zavatra miseho reny ary ny frantsay hoe milalao hoe akity anay ty de tonga ty de miporitrato de mila papier hygiénique ty atsy ambadika atsy tsy maintsy tonga zany ny fotoana hoe mamy Ravatomanga sa ny fitondrako ity seza mamy de zao ny fahitako azy
mety ho diso aho raha zany mialatsiny a aminareo mpanaraka ahy fa rehefa ansoniavina ny volobe a de tsy hita nanodidina teo ny KPDG tsy hita ohatrany hoe persona non grata hoe tsy hita ary tsy hainy hoe iza ny inona ny société anao anatin'le sy ny karazany tsy hainy hoe tena tsy hainy mihitsy a ohatrany hoe tena fa ahoana ary zany mipetraka amin'ny fanontaniana fampijery ny rehetra tonga ny buffet présidentiel fa izy PDG mivady mifampitady ny olona rehetra tsy hita PDG mivady iny nefa ery amin'ny CCI public atao PDG fa tsy mipetrapetraka devant le misongadina hitan'ny olona sy le hoe iny fa za conseiller spécial amin'ny président eto akaikina eto petrapetraka lavidavitra zany même pas 20 mètres zany ny teneniko hafahafa ho a misy zavatra tsy azoko a am'ty zavatra ty a am'ty revi ty hoe tena nidy nandeha any am'le lalan'le hoe rupture avec l'autre ave zany le rio a place président Emmanuel Macron faly ery izy ary tsisy olona faly ohatry zany niala taty niala tamin'ny Madagasikara ary za je lui félicité hoe bravo ny zavatra nieritreretina raha kely noho ny zavatra tena tany zany hoe tena zay efa tavoakany ny zavatra nieritreretina raha hatramin'ny hoe resaka minondefa lasa tafiditra ao anatin'ny cause tao anatin'le izy zany hoe tena au delà de toute espérance zany hoe positive l'émission tany Madagasikara io fa nisy Nkahan'Andriamatoa colonel Patrick za migaga ny rehetrarehetra hoe tena le colonel no nanao an'le izy samy mandinika daholo hoe ahoana ary zany zao aloha tsara ho fantatritsika de zao inona moa zany no tena mahatonga an'le hoe lasa hita mavesatra i Pablo manomboka memenina ny fonctionnaire hoe ahoana ty zay lefa any amy kliniky ty nefa ny hôpitaly publika misy e manomboka rakatry ny olona montant an'le consultation any amy finance hoe ohatray ary midangana be izy zany e ny olona mamoaka vola ao amy trésor mihina nitady kirarony daholo vola amy PDG mivoaka ohatran'ny rano ampopy na inona facture mibizina ze bizina rehetra ngeda de tsy maintsy any Pablo raha vao misy opportunité miangangy de tonga de banina Pablo je suis l'homme du président ary rehefa tsy mety amiko de tonga de fa représailles de avokoa retsy bodega tonga manao ny ataony misy olona tsy ampozina nafazana gasy samy samy mihina nitady kirarony eo daholo mpanao gazety moa de mihina nitady kirarony mihitsy rolola sy ny karazany ary avy eo am'le vady manko tsika rehefa avy eo président zao ianao vao miteny hoe tsy nieliko ny le lehilahy tsy nieliko ny vadiny fa le avo ay zao vehivavy zao fa tsy voin'indreo mandeha ny nisy ohatran'io am'ireo mpanao gazety reo koa ny fiancé ny sipakely ny tonga de raofinareo anako e tsy vo io ihany
Nampinanareo tany ampigadrana tany ny vadin'olona. Ohatrany hoe zao anao vao mody tonga saina satria manomboka manenoneny ny miaramila. De avy malaky zao. Ohatrany hoe nanao tena action tena hoe nilay ianao zany. Ka eo le izy zany miseho le fanontaniana zany hoe eta mavesatra lery satria ny bizina rehetra banany lery. Zanaky président fa manomboka miditra ao anatina bizina koa am'izao. Zanaky Pablo koa fa manomboka miditra ao anatina bizina koa am'izao. Zany hoe ny fiarahana olona zany, ty re olona. Ny fiarahana ara-bola, ny fiarahana ara-business, ny fiarahana ao anaty fiarahana politika tsy ao anatin'ny culture malagasy zany. Tsy maintsy mipetraka foana ny adversité à tout moment. Il suffit fotsiny miteny ny zanaka lamatoa amin'ny président hoe président, dada, comment ça se fait que lui il a des jets privés? Toi tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Efa iny président io ramatoa miaina hoe hitanao zany. Nanjana koa raha mahatsapa an'lesy. Ao lesy fa menany lany marché ny solaire. De marché solaire ny bandikely. Ao lesy fa menany lany Emirates. De mahazo Emirates ny bandikely. Atsy ambadikely koa nefa ny boikeliny ankiray koa fa manomboka miteny hoe rampana an'lery fa manomboka mipahana zanaky lery rapaina. Ahoana tokony efa mba kopikopihana anao fa sao de enao mihitsy raha ny tokony milatsaky e. Sao de enao mihitsy ny tokony manao an'ity revi ty. De iny rapaina manomboka mitety fokotany, mitety mairie hoe tsy hitako zay idiran'le bizina an'lery zany ao anatin'le fametrahana sambady. De je le vois toujours présent. Là où le président est absent, lui et sa femme sont présents. Alors qui nous dit que ty resaka fametrahana samboady ty tsy midika hoe tairo am'izay. Zany hoe tsy ao anatin'le culture malagasy mihitsy ny fiarahana maharitra ao anatin'ny fitadiavam-bola sy ny fitadiavana hery politika. Fa à un moment à un autre tsy maintsy mipetraka le fampelonana ary ny grave de zao mety ho réciproque le izy. Takany tamin'ny andron'ny tsiranana sy resanta. Takany tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier, paix à son âme, sy ndi apéro Rajonarivelo. Oui. Ary mbola nisy koa zany taty aoriana fa tsy tadidiko intsony rehefa nommé premier ministre Andriamatoa professeur Albert Zafy entre Ravony sy professeur Albert Zafy maître Ravony zany ny avocat sy Norbert Langa Ratsirahonana. Misy foana zany satria tena tsy culture atsika mihitsy ny zany atao hoe loyauté sy fidélité zany. Ka iza ny loyal par rapport amin'iza? I Andry Rajoelina ve tokony ho loyal par rapport amin'ny Mamy Ravatomanga? Sa Mamy Ravatomanga tokony ho loyal par rapport amin'ny Andry Rajoelina? Ny zavatra fantatro de zao ary Andry Rajoelina voafitako zay mihitsy. Fa zao ngambany izy vao tonga saina. Tena voafitaka mihitsy Andry Rajoelina hoe ireo olona ireo no nametraka azy. Tena diso zany Andry Rajoelina. Raha tsy nanaiky ny frantsay, raha tsy nanaiky Andriamatoa Didier Ratsiraka tsy tafapetraka teo anao. Tsy natafidin'olona tena an-dalambe akory ianao. Ary tsy lamera akory ianao. Aviriko ihany. Raha tsy nanaiky ny frantsay, nanaiky Andriamatoa Didier Ratsiraka tsy lany teo anao. Tonga am'izay zao ny fotoana mamerim-bola ianao. Araky ny teniko moa hoe entin'ny olona misanganao am'izay ianao am'izao sy ny oronao. Satria
tsy maintsy ianao manary ny amboakely tianao na ho hakeriny ary sao mampagaga any ambaravarany Andriamatoa Mamiraavatomanga any cocktail molotov no mipetraka mivoaka ny sary mivoaka ny film miezaka Mamiraavatomanga te hanazava zany par le biais an'reto média pelatanany hoe ary fomba fiady io tena namely ary tena namely ahy ty bano ty tsika zany tsy malala zay tena compte entre any Mamiraavatomanga sy ny colonel Philippe fa ny zavatra marina aloha de zao 3 jours na quelques jours alohan'ireny zavatra reny de nitondra vahiny tao amin'ny Korotamby colonel Patrick ary ity tenue nanaovana dia tsy tenue miconvenir an'le situation tokony le tout blanc zany tout blanc nanaovana tamin'io fa tsy combat gaga nijerena izy satria naveriko nijerena izy ahoana ary izy zany de aloha zany de efa malasalasa saina hoe fa naninona ianao andeha hanao visite de courtoisie ndeha hanao visite on va dire ny président na institution zany miaramila manana an'le tenue fanajany reny tsy za tsy teny hoe fetina menjaika fa fetina brao aniny nitiranamany ity ny tenue de combat le ravitoto no nanaovany tsy miafava malasalasa sainy zany a veo mivoaka ny sary voaka ny fampisamborana ile colonel mihitsy mametraka an'le cocktail molotov fa reo izy Garavatomanga nampiasainy am'izay ny armada misy ny Antanatoa ohatra mety tsy malala any ambadika any nohon'le opération hautement confidentielle pour dissuader pour faire peur pour que la peur change de camp on va dire va-t-on dire de raha manao an'io tsika de ny opposition velokely amin'io dikan'izany tsy anana doty amin'io amitsika mihitsy ny olona malheureusement nefa nyty colonel mihitsy naka ny initiative nanao an'le izy c'est là où le maladroit ou la maladresse a été la maladresse a été commise satria tsisy tsony ny olona tokisana de natao ty zavatra voasambotra ara colonel eo mipetraka amin'ny fanontaniana nanao fanadihadiana cellule de sûreté ny toerana fanaovana ankety ao amin'ny Catalane ny Tobo Ratrimandrava misy teny tenen'ny colonel Patrick hoe maro ny gendarme miaro aho fa za tsy matahotra an'lahy tena marina ary tsy mandainy izy io zany zay zavatra iny hoe zay manko ny mahasamihafa anany hoe sofina investigateur enquêteur mihaino zavatra par rapport amin'ny olona hoe mihaino fa mihaino fotsiny fa alohany anaovana conclusion aloha de manao fanadihadiana recopena tsara ona possible ve no mitsoka avao ao aminareo
Mitovy raha tsy mandrava ao. Quelque bodega direct zany manontaniana io. Quelque bodega direct. Tena raha ny tena marina zokobe a. Tsy possible. Anankitelo no natsoko. Possible ve zany? Tsy possible zoky. Fa zao mihitsy le terme hoe taibe mety ao. Aleo izany eo am'izay anao manao conclusion. Ahoana moa zany nahafahan'le colonel mitsoaka? Raha takandry colonel Tahiny reny sy ny asikany. Raha misy zany tena hoe bulldog amin'io resaka gendarmerie io de colonel Tahiny ny voalohany. Ary tsy nitamatama mihitsy zany miditra ao anatina violence raha resaka ankety. Meko ohatra anankiray nareo tamin'ireny hetsika fotsy reny. Mbola tao afedanana colonel Tahiny tamin'ireny. Zay olona voasambotra tamin'ny hetsika fotsy vao miditra ao fiadanana tonga de rakofan-dralahy sakay le vovony iny ny masony. Fro! Le olona jambena am'le sakay de mba tsy ahitan'le olona hoe izy aby no nidariko azy teo dia midaroka azy daholo ny olona rehetra. Ary zalahy zany zay présent ao amin'io. Misy ihany mba olon'Andriamanitra hoe za kosa tsy hanao an'izany. Ray na roa. Ary reny lehibe bobokotra hitanareo reny zany de tena nidariko ohatrany tena hoe sanatria ohatry ny alika dakana na omby dakana ity olombelona ity. Tsy moramora anie vao dakan'iny ranotsy iny. Tonga de rakofan-dralahy sakay. Namoaka ny marina izy. Hoe nisy bakely voasambotra nanoratra rindrina. Mangataka aho dokotera indépendant mba hiconsulte sy hijery bôbôtany io bandikely io. Fibandikely io zany nanoratra hoe Macron dégage de tratran-dralahy. De tratran-dralahy. Tena hoe tena naimpon'le bandikely le zavatra. Fa nanaovana ankety courant bibity, courant amin'ny faladia. Tsy fantako moa zay na lasa giadra le bandy na ahoana fa tokony mba jerenareo indrindra nareo mpiandraikitra ny zon'olombelona ny zavatra ohatr'izany. De eo anao zany lasa saina hoe ahoana moa zany mahatafatsoaka ny ao anatin'izany situation zany. Marina fa officier supérieur misy respect zany sy ny karazany. De lasaka de mandinika fotsiny anao hoe ay moa bodega ankorotandry. Ay moa tahina rehefa eo korotandry de io tahina. Raccourci facile mais compliqué pour ceux qui ne connaissent pas.
l'histoire des deux personnalités, des deux personnages. De quoi il est capable, Taïn? Suffit de demander à ses promos. Suffit de demander à ses collègues. Il suffit de demander à ses victimes. Il suffit de demander ary amin'ny toerana fampidinako. Fa raha misy ny olona be vola be ao anatin'ny fampidinako dia tahina ny voalohany. Avaiza ny vola ampidiny tahina akoho? Taka ny Nkorotamby avaiza zao nandova be hono izy. Eo amin'izay ianao mieritreritra hoe atambatrao ilay izy hoe 1 plus 1 égale 3. Zay manko mikajin-dralahy fa tsy 2. Possible ve zany hoe avy ao mitobatra Tsimandava le bandy en pleine enquête na cellule ao anaty cellule de sûreté zay tsy ahafahana matory akory hozy amin'ny toerana zany. Fa raha matory ianao dia mijoro. Ao mikakaha, ao mange, ao mipipi ao anatin'izany salle zany. Ary marina zany satria efa mba nitantaran'izany Lalatiana tamin'izany andro. Sarotra nitsoaka ao anatin'izany hoe ao anaty camp-na gendarmerie. Indrindra fa le olona tonga tao nanao tenue civile. Sarotra zany. Fa tsy maintsy nisy téléguidage io. Hoe ity zavatra ity zao teneniko an'lahy. Za vao niditra tao dia gendarme maromaro no niteny amiko hoe mila mailo anao colonel fa tsy ahafaha makany ity. Hitsaoka avy ianao. Zay tsy voateny ao anatin'le refy. Firy taona zay tsy mbola naheno anao hoe nisy olona tafatsoaka tao anatin'ny ankety tao anaty taon'ny Tobira Tsimandava. Efa nandalo tao daholo ty gangsa rehetra ty. Ty colonel ty nefa rehefa jerena il n'est pas si gangsta que ça. Misy téléguidage io zany. Avaiza ny téléguidage? Satria ny fa ancien gendarme koa lery. Ny tiana ho lazaina zany dia zao hoe ilay filoham-pirenena ve ao anatin'le film concerné sa impliqué sa instigateur. La question elle se pose fondamentalement. Firy moa zay vadin'olona ny samboriny zay tsisy nidirany tamin'le politika. Na ny vadinay zao raha tsisy idirany amin'ny politika mendry zalahy dia mba efa niteny ve Andry Rajoelina hoe tsisy idira vady fleury amin'io. Jamais. Fa manino pour le cas d'espèce? Tena conférence de presse mihitsy de manière urgente. Personne ne savait qu'il allait faire cette conférence de presse. Il l'a faite. Raha ao anatin'izany izy dia tena miteny mihitsy hoe avotsory. Efa manomboka misy pouvoir zany mesapiandra namana. Tsy afaka miteny intsony au niveau ministre ary directement fa maka ny vahoaka vavolombelona. Inona mahatonga an'izay ino izy teo dysfonctionnement zay? Or afaka miteny tranquillement filoham-pirenena any anaty braony any hoe avoa zao ramatoa zao. Inona ary ty? Inona ary ty revo ty? Fa matoa miditra amin'izay misy zavatra hafa ao. Satria ny zavatra fantatra dia le rangahy nametraka an'le bomba tary, le rangahy ohatrany tafatsoaka fotsiny dia avy tory koa ny vadiny. Ahoana zany le vizity tary amin'ny bomba? Tsy fantatra intsony zany be. Za zany tia teny hoe fantatro loatra. Ary nareo mihinao koa dia mahafantatra koa rehefa tambatambatrareo zany.
Raha marina zany de zao, mipetraka ary manomboka mipetraka le hoe rupture totale, divorce, entre anareo mitrano autrement non, tsy mipasse ty revy ty. Taiza félicité président teo Balita. Aha. Ka moramora aminao lay Balita no miteny fa mba manandrammy ianao miteny eto hoe ohatrany tô facile be mihitsy zany. Ianao mandray atendrony fotsiny. Ka izay le izy zany tiako tsy hoe tiako fa ny conclusion antsika de zao hoe ilay filoham-pirenena ve no mitissé ny toile na ny ficelle, mi-tirer ny ficelle am'zao zavatra miseho zao satria ohatran'ny mampagaga ihany le hoe za zany tena hoe mety tsara kosa aloha le nitenenina hoe avoay le olona ary mesure tokony ho raisina général le izy fa tsy sélective satria namoronana anareo dossier anie ny vadin'ny pasteur vadin'ny pasteur Zaka de nigadrainareo tao e. Ny zanaky pasteur Aminy efa le olona tompon'le manjoa raha no niteneny zanakay mamo zanakay nandona ny tomobilin'ny pasteur mbola gadrainareo ihany koa zanaky pasteur e. Ka hatraiza le fiatsaram-belatsihanao Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'ny film satria efa nanao menahy jero tsara ane le colonel le ao anatin'le resaka izy tsy mikitika ny Andry Rajoelina mihitsy. Andriamatoa filoha marim-panao magoy manodidina anao là c'est bon c'est parfait mais comme si du jour au lendemain zany le filoha tapitapika hoe lasa madio hoe avoay ny zanak'olo avoay ny vadin'olo. Andriamatoa filoha tsy indrery ny vadin'olona voasambotra ao tsy indrery ny olona voasambotra de maniera injuste avoay koa zany rolola avoay roly mahatonga ny roly voasambotra ao hoe no nisy témoin gênant avoay roly de avelao roly voaka ty an-dafy satria raha vao mivoaka ny zavatra ataony mivoaka ny dossier momban'ny amin'ny ambony rehetrarehetra hoe iny ny roly fa afaka miseho témoigner afaka manao témoignage de voaringoringotra koa ianao. Avoay ry lohala avoay ry izy teo maro izy mpanao gazety teo ry Ramboly raha tsy diso atao vadiny David business koa tao voasambotra tao tsy vitany hoe tapitapika eo anao voakitiky hita hoe tena mampagaga hoe tena lasa fiara national ve le vadin'le colonel voasambotra satria reny le dégâts ino izy teo collatéral angamba na ohatrohatran'izany balle perdue de nandeha tany amin'ny tsy falihany e diso koa rehefa tsy mahay mikajy loatra hita mihitsy zany raha sanatria aveo raha sanatria le conditionnel de rigueur ka ny filoham-pirenena no mitissé sy miorchestre an'izao zavatra ao de miala tsiny aho hoe tsy mety le stratégie anareo stratégie à deux balles ary tonga de le mode opératoire tonga de hitan'ny olona crotambi consommer ça en cours de divorce. Moi je pense que c'est en cours ary efa niteneniko iny hoe fa maninona le ray voadaka de tonga de za tsy miditra amin'ny aferany hoe EDF na ohatran'izany za raha karaha EDF amin'ny mahazo an'io raha misy fanontaniana de apetrao. Ta position est perplexe, ça ne se dit pas monsieur. Tsy fiteny zany perplexe hoe ta position est perplexe inona koa zany ambigu no tianao tenenina
Et on ne tutoie pas personne qu'on ne connaît pas, à moins que pas dit t'as jamais vu tonton Rambo ianao. Zay zavatra. Salama président, salama tompoko, salama daholo tsika. Ato amin'ny anona ve tsisy bon, anao veloma ma rehefa tsisy fanontanianareo a? Veloma mahafinaritra. Aza adino moa mametraka kely fa zay ary mitondra indray ny fitondrinana, tokony ho tsapantsika mianakavy zany a, fa tsy vita moramora ty zavatra ty ka hoe miteny eto ankoatran'ny fampiasana saina de angina koa ny olona natao zay. Dikan'izany zany am'zao fotoana zao dia izay le saiko teneniko teo hoe mimamaly an'le fanontaniana foana hoe inona mahatonga an'le filoham-pirenena manao gilet pare-balles nefa hiavoloha. Zany hiavoloha zany hoe tokony hoe tokotany, tokony hoe toerana filalaovana. Nanao gilet pare-balles izy. Matahotra ny eny zany. Ary marina ihany zany le mamondrotra raha. Mamondro leroa. Eny ary tompoko, veloma tompoko, finaritra, mandrapana indrindra, amanaraka indray.